mirosoa amin'ny finoana masina. Izany ry havako ny lohahevitra izay arahantsika mibanjina amin'izao volana oktobra izao. Indrindra fa amin'ity alahady fa 1 ny volana oktobra 2022, alahady fa 9 io manaraka ny trinité, ary indrindra manerana ny sahany FJKM dia fotoana manokana tonanambavaka ny radio protestanta, fa tonanambavaka ihany koa ny sampanasa fifandraisana sy fampahalalam-baovao ao amin'ny foibe FJKM eny FIFAB izany. Inona avy moa ny voarakitra ao anatin'izany? Ao ny radio fahazavana, ny site web ny FJKM, televizionna ny FJKM, ny gazety samihafa ny FJKM, misehatra rehetra amin'ny fampahalalam-baovao. Izany no etsika ambavaka amin'ity anio ity. Fa miavaka ihany koa ity anio ity satria avana nosokafatsika tamin'ny fomba am-piangonana, miazahoantsika mampiasa ny toeram-pidiovana izay ampiasaintsika itsy atsy matsinanan'ny fiangonana itsy. Dia afaka mampiasa izany isika, indrindra manomboka amin'ny heriny anio ry havako. Dia sika havana iomanan'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'izao anio izao. Ny sokajy antso no miara-manompo amin'ity anio ity, ary nitondra ny afatr'Andriamanitra dia ny mpitandrina mizahatra ra dia pasteur Razaka Manantsoa Narinjaka izany. Angataka anao pasteur mba mitsangana. Eto very Ramatoa? Ao Ramatoa? Ao Ramatoa sy ny zanany mba afaka mitsangana eo amin'ny toerana misy azy mba ho hitan'ny fiangonana. Io Ramatoa sy ny zanany. Dia fifaliana ao anay dia sy telo mianaka amin'ny arabo anareo. Dia tsaro fa ny tantaranay hotely mianaka manomboka izao. Dia famatotra amin'ny tantaranay eto ambavadin'ny tafo. Zahasoa anareo mandrakarifa afaka mipetraka anareo. Pasteur moa hitondra ny afatry ny tompo amin'izao anio izao. Dia ary avana nanomana amin'ny famapanatsika isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Omaniny Salamo 120. Salamo 120. Ny mpitarika no amaky ny andininy sy ankasa rehetra, izany hoe ny impera rehetra. Ianareo kosa no amaky ny andininy ankasa rehetra ao inan'izay. Liturgia amin'ny andron'ny faharoa havako, ny rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao. Ary ny fanekam-ponona Nikeanina na ny larana faharoa, ny rahantsika mijoro vavolombelon'ny tompo. Ry havako malalo amin'ny tompo, mampitomona aminao, amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Kristy, ary mifampiraisana mba amin'ny fanahy masina. Amen. Iara-mitsangana ianareo, andeha isika iara idera sy hanome voninahitra ny tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Tsy mba havelany angozozo any ny tongotra aho, tsy ho rehandrehana any ny mpiaro anao. Jehova ny mpiaro anao, Jehova ny fialofanao amin'ny ankavananao. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Amen.
mitombina amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nome moninahitra mandraka riva sy mandrakizay. Indreto izay vahoakanao tompo, izay mitantaninao, izay mivombinao avy lavitra sy ny akaiky, nandre ny antsonao izay tompo ka mamaly izany indrindra, ka tonga ato an-tranonao amin'izao anio izao. Isaotra anao tompo, noho ny fitantananao mahagaga ny fiainanay, fa raha mijery ny ankehitriny sy mitodika ny lasa izahay, na teo ara izay mety namiry firy sy nanaintaina, na teo ara izay mety fanahina maro samihafa, misaotra anao izay tompo, fa tena no tantaninao sy nivombinao tamin'ny sandronao mahiarary ny ara-dalana taminay mihitsy ianao, nahatonga anay amin'izao toerana izao sy amin'izao andro anio izao. Indrindra tompo, nasehonao indrindra zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay nisolelika anao teo ambony hazo fijaliana mba ho famonjena anay. Fitiavana mahagaga loatra tompony nasehonay anay hatramin'izay ka hatramin'izao, ary nonay fa ho mandrakizay. Feonatrehan'izany fitiavanao zany tompo, dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy izay, satria ianao tianay, fa izay kosa ny fanohitra tamin'izany ny tanteranay, satria tia tena izay. Ianao manambara ny sitraponao aminay, ny sitraponay no nataonay tompo tianay. Mbola maro lavitra ny fahotana izay vitanay tamin'izay lasa rehetra izay, koa ankehitriny tompo, tonga eto anatrehanao izahay, loarana eto anatrehanao ny fonay tompo, diovo ny fonay, mandraha fo aminay mamela ny elokay, fa nenina tokoa ny lasa rehetra vitanay, ny lasa ratsy rehetra izay nitanteranay, ary vonona izay tompo amin'izao sisa izao. Anoa ny sitraponao, ankatoa ny teninao, ary ho tiany namanay tahaka ny tenanay. Dia ny fanahy masina ary tompony irinay, hitoetra betsaka tiamponay rehetra indrindra amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao, na izay manaraka ny tokantrano zany, fa indrindra izay eto an-tranonao, mba ho tena vava iray sy ho saina iray tokoa ny arahanay mankalaza anao, ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tomponay, fa amin'ny alalany no angatahana izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivava ao amin'ny fanahy masina. Izany tenin'Andriamanitra zany ry havana, no entsika mifampiaraba, no tahin'ny tompo manokana mahatratro izao anio izao. Fotoana miavaka loatra mantsy ty anio ity, satria nanomboka amin'izao anio izao dia miverina amin'ny fidirana tokana isika ato anatin'ny fiangonana. Koa dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zany, ankasitrahantsika azy zany, ary indrindra mba hitondra fitahiana ho antsika rehetra tokoa ny an'ny tompo, satria hafa loatra lay mifanatitafy, hafa loatra lay fimbonantsika miaraka mivavaka tahaka an'izao. Ka ndeha sika ry havana mariky ny fampiarabantsika, mariky ny fisaorantsika n'Andriamanitra, dia hitehikitsika anome voninahitra an'Andriamanitra. Fisaorantsika ny tompo ihany koa ny asa mahagaga izay nataony, fa nateo ary izay mety atao hoe fotoan-tsarotra ny lalovan'izao tontolo izao, lalovan'ny firenena, ary mba ao anatin'izany koa izaho sy ianao, dia nasehon'Andriamanitra mihitsy ny fitiavan'ny fiangonana. Tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo adidy sy andraikitra samihafa, indrindra fa ny any ivelany, ary asa izay nankin'ny tompo tamintsika, na dia atao anatin'ny fotoan-tsarotra ary, dia nanehon'Andriamanitra tokoa ilay fitiava-dehibe nomeny antsika, ka izaho sy ianao, isika rehetra mihitsy nampiombona ny talentany men'Andriamanitra antsika ampandrosoana ny fiangonana, na dia atao anatin'ny fiboana ary sika. Atao anariavako ny tsisotra n'Andriamanitra, ary atao ana ny tsakasitraka anao noho ny amin'izany fitiavana lehibe izany, aprofony izany ny toeram-pidiovana, eo ihany koa ny fetim-bokatra, eo ihany koa ireo asa maro izay nankin'ny tompo tamintsika, ary inotsika fa tsy mifarana amin'izao anio izao ny asa kin'ny tompo amin'izany efijeky mambavadin'ny tafo izany, fa mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny rahon'ny lanitra, dia isy mandrakariva ny indrindra fa ny fitohinan'ny filazantsara. Ka dia mifampiarapy ry havana, raso samy ho tahin'Andriamanitra. Raha ny tena marina dia tokony hifanao kalain kely tsika, tokony hifanoboka amin'ny fotoana salama zao, dia zava-dehibe loatra zany, kanefa fa inareo ilay tiako resahana dia ajantsika hatreo aloha,
fa maro koa moa ry havana fa amin'ny fotoana salama zao dia mety maro ihany koa ny vahiny tonga miaraka amintsika eto ka raha misy vahiny ry havana tonga eto sambasamba va tonga eto ambavadiny tafo na ela tsy tonga teto raha manatrika eto anao ry havako manasanao ampitiavana itsangana amin'ny toerana misy ianao misy eto tsy maninona ny havatsika izy moa dia havatsika ihany fa dia ela tsy hita moaraka amin'ny fitenany dia mahafinaritra zany fanehoantsika fa tena zava-dehibe tokoa zany hoe fiaraha-mivavaka sy fiombonan' zany dia ny fanahin'Andriamanitra mandrakarivany hitaridarina antsika ry havana ary hitahantsika na ho antsika izay elaela tsitsy zany na ho antsika izay hita matetika ihany koa tsarofan'ny tompo mahita antsika miaraka amintsika mandraka indrindra fa ho anao izay ny atokantrano any izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ao anatin'ilay sokajiny antsony hoe marefy ihany koa dia ny tompo sy ny fiadanany tokoa le omba sy raha soanao ary isika rehetra ny ra enina amin'ny 700 ry havako ny rahantsika mangataka ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra enina amin'ny 700 ny andininy voalohany sy ny faefatra dia ho vakiana ny soratra masina ialohavan'ny vavaka ary ny 730 kosa mialohan'ny afatry ny tompo ny andininy voalohany sy ny faefatra no anaovantsika an'izany ry Andriamanitra rainay io midera mankalaza manome voninahitra anao izahay fa nampiombonao amin'ity andro anio ity tsy misy tsony tompo ny fidirana maromaro fa sitrakao ny raisanay aina indray koa misaotra sy mideranao izahay misaotra anao koa izahay tompo raha mbola novelominao notarianao ka tonga eto an-tranonao hieno sy handray ny afatra avy aminao koa midina fanahy masinao fenoy ny fanahy masinao izahay mba azahoana indray tompo hompiaino mankatoa ny teninao fa tsy hompiaino manadino ny teninao ireo amaky ny teninao ary tompo hiasao ny fanahy masinao mba tsy hisy diso izany ary mba ho tafapita amin'ireto mpanomponao ireto nitondra ny teninao moa tompo dia ny fanahy masinao no hiasa mahery aminazy mba hahatonga azy Jesosy mampita ny afatrao amin'ireto vahoaka mangetaeta fantatra ny teninao izay heroanay azahoanay mamakivaky izao fiainana sarotra izao amin'ny anaranao Jesosy tianay no anaovanay izany vavaka izany amen. Miaraka amaky sy hain'ny teny soratra masina sika tompoko izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko fa 17 atomboka eo amin'ny 9:1 ary atsahatra ka hatreo amin'ny 1:50. Samuela voalohany toko fa 17
andin'ny faharoa amin'ny efapolo ka hatramin'ny faharaika amin'ny dimapolo vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary noho ny jerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary ilay Filistina tamin'i Davida, alika angao no antony ny ala amin'ny teny ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina sady nanao tamin'i Davida hoe avy aty amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofo ny ala. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, tompony maro, andriamanitry ny miaramilan'i Israely, izay efa noakainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao aho ka anapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidi ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izany Jehovah, fa ny Jehovah niady ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ary noho ny aingana ilay Filistina ka nanatona hitsenan'i Davida, dia nandroso faingany Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsen'ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao ankitapo ny tanany ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny antsamitady ka navoilay Filistina tamin'ny andrany, ary niletika tamin'ny andrany ny vato, dia potraka ny ankohoka tamin'ny tany izy. Toy izany nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato antsamitady, fa namely ilay Filistina izy ka nafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatry ilay io ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonoany azy sy nanapahany lohany. Ary noho ny hitan'ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Mbola hitoy ny vaky teny. Ia, toizantsika ny vaky teny izay hita ao amin'ny Lioka toko 17 andininy voalohany tonga hatramin'ny fahaenina. Lioka toko 17 andininy voalohany tonga hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fanafitroilana, nefa nilozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatina vato lehibe fikisoam-bary ny vozony, ka tsipy any an-dranomasina izy. Toy izay atafitohana na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Mitandrema ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, fa raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany elony. Aroy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitombohy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'io vory azy io hoe niongota, ary eo ka ambolena ao anaty ranomasina, dia anaiky ianareo izy. Ao amin'ny bokin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina, epistily voalohany Korintianina toko 2 andininy 13 ka hatramin'ny 19. Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankonan'i Stefanasy, fa voalomboka tsy Akaia izy, sady efa nanolo tena ho an'ny fanompona ny olo-masina. Dia mangataka aminareo ary rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly noho ny fiavian'ny Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny.
Ray Masilo manamasinana famarinana ny teninao famarinana. Amen. Ho amin'ny fanainareo ny ary havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eo amin'ny fanompon'ny kristiana an'Andriamanitra ary havako dia samy manana izay faniriany sy etaetam-pony ny olona tsirairay. Ao ny mangetaeta te hitombo harena. Ao ny mangetaeta te hitombo voninahitra. Ao ny mangetaeta te hitombo laza sy ny sisa sy ny sisa. Fa izao ry havako, miavaka kosa eto ny an'ireo apôstôlon'i Jesosy Kristy izay mangetaeta te hitombo amin'ny finoana, ka ilazan'izy ireo manao hoe ampitomboy ny finoanay. Lioka toko 7:10 ka hatramin'ny 15. Arak'izany raha vako malala dia mazava ho azy fa ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny lioka toko 7:11 ka hatramin'ny 15 no akatsika afatra amin'izao anio izao. Ka ny 15 ry havako no iompana ny afatr'Andriamanitra amintsika. Ao anatin'io perikopantsika io ry havako malala na amin'io teksta io dia mangetaeta te hitombo amin'ny finoana fatratra ireo apôstôlon'i Jesosy Kristy. Arak'izany ry havako, ny kristianina mangetaeta finoana masina. Ny kristianina mangetaeta finoana masina. Afatra telo ho antsika ao anatin'izany. Afatra voalohany, ny kristianina mangetaeta finoana masina tsy manao izay manafitoina ny hafa. Tsy manao izay matafitoina ny hafa. Ny 1 sy ny 2 dia milaza mahakasika an'izany. Andeha verintsika hoe kristianina mangetaeta finoana masina manino? Tsy manao izay manafitoina ny hafa. Ny hevitra ara-panahy ny voambolana hoe tafitoina eto ry havako dia zavatra ratsy mandrakariva. Tsy mitera-boka-tsoa io fihetsika io. Ary tena mandona ny lafiny maha olona mihitsiny. Indrindra fa ny lafiny ara-panahy. Satria ry havako,
rehefa tafotoana ao anatin'ny fiainam-panompoana an'Andriamanitra ny olona, dia inona ny vokany? Rava ilay hafanam-po. Mihitanana ny kristianina. Izany indrindra revako no mahatonga an' Jesosy milaza hoe lozan'izay olona manino mahatonga izany. Ao amin'ny andiny voalohany tapany farany no milaza mahakasika izany. Noho izany revako malala dia fitaovana mahomby sady mampipaika ataon'ny Satana na ny devoly handravana ny famonjen'Andriamanitra ao anatin'ny mino ity resaka fanafotonana ity. Mazava ny ambaran'i Jesosy anefa ao anatin'izay fa ho an'ny olona izay manaiky ataon'ny Satana fitaovana amin'izany ka mampiempotra, mahatonga ny mino hiraviravin-tanana, mahatonga ny mino hiempotra ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia loza ny miandro ny olona manome fanafotonana ho an'ny hafa. Hitantsika ao amin'ny andininy faharoa izany fa tena fahafatesana, fampijaliana mandrakizay. Izany no miandry ny olona izay manaiky ataon'ny Satana fitaovana ka manome fanafotonana ny hafa. Ravako malala, sarobidy loatra ny famonjen'Andriamanitra, sarobidy loatra ny famonjen'i Jesosy Kristy antsika. Ny ananantsika fiainam-baovao ao aminy, izany ny drafitr'Andriamanitra ho amintsika. Fa tsy hahatonga antsika hiempotra akory amin'ny finoana. Mazava ny ambaran'ny soratra masina amin'ny Jaona 4:9-10. Fa nataon'Andriamanitra ho sambatra sy hanana fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy isika. Hanana fiainana miavaka ao amin'Andriamanitra isika. Ao koa rariavako, mba tsy ho sika rehetra izao ane. Mba tsy isika ireto ane ny hahatonga ny hafa hiempotra amin'ny finoana ka ho tafotoana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa mba isika rehetra no andraisany, no manodidina ny fiarahamonina, ny mpiarabelona, ny famonjen'i Jesosy Kristy. Fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika ry havako, dia mba hahatonga antsika ho fantsom-pitahiana, ho fantsom-pamonjena ho an'ny hafa. Hitantsika izany amin'ny asan'ny apôstôly 7:10, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 10. Koa izao ry havako, raha tafotoana tamintsika ny hafatra amin'izay ka nampahalalantsika ny anarantsika, satria izany ny fihentsika antsika, izany ny zavatra asehontsika ny hafa, nampahafantaritsika ny anarantsika izy, dia tafotoina ampahalalako ny anarako iny olona iny, tsy tiako mihitsy, tsy zakako mihitsy ny ataony. Ka tafotoana ny hafatra amin'izay dia manomboka androany ny anaran'i Jesosy Kristy indray ampahafantaritsika ny hafa, andraisan'ny famonjena. Tahaka izany nataon'i Davida, nandraisan'ny zanak'Israely famonjena, dia ny anaran'Andriamanitra. Aseho fa fantsom-pitahiana ianao, fahazavana ianao, ka iroso ny hafa amin'ny finoana masina, ary irosonao ihany koa amin'ny finoana masina. Mazava ny hafatra voalohany ry havako, fa ny kristianina mangeta finoana masina, inona ilay voalohany? Tsy manao izay mahatafotoana iza ny hafa. Fa ny hafatra faharoa ry havako malala, ny kristianina mangeta finoana masina mahay mananatra ny namany, mahay mananatra ny namany. Ny andininy 7 tapany voalohany no ahitantsika an'izany. Andeha verintsika hoe kristianina mangeta finoana masina maninona? Ambareto ry havako ny hoe teneno mafy. Ny hevitro araka ny teny fototra dia izao: anaro, ahitsio, areno. Izany hoe mibaiko antsika Jesosy hanangana, hamerina ny olona amin'ny voninahitriny ao amin'ny Tompo, hamerina ny olona amin'ny haja sy voninahitry ny ananana.
Zany takian'Andriamanitra amintsika ka mahatonga azy ny teny hoe teneno mafy. Baiko. Akoatr'izay ry havako, rahalahy no ambara eto. Zany hoe efa olona ao amin'ny tompo zany ty olona ty matoa ataony hoe rahalahy. Noho izany ravako malala dia izao no hoe manana andraikitra isika. Misy ny rahalahintsika tena mihemotra amin'ny finoana. Tafitoana noho ny amin'ny ataontsika fa tsy miroso amin'ny finoana masina. Baiko ny tompo antsika tsiraray avy. Manomboka amin'ity anio ty. Hananatra, hanangana ny fiainan'olona. Fa isika ny solontenan'i Jesosy Kristy. Fa fisainantsika hatramin'izay ravako raha misy eto amin'ny fiangonana, raha misy mpandray fanasan'ny tompo solafaka na lavo ao anatin'ny fahotana na ao anatin'ny ota, dia maika isika iteny hoe pastera, esory mihitsy eo mahadekona azy. Fa tena tsy mety ny fitondran-tena n'iny olona iny. Fa nipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra iny. Pastera, aza vela andray fanasan'ny tompo iny fa manala baraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Pastera, esory tsy ho branche sampana tsony izy. Zany mamaika atsika. Eso, fandatsana, famotehana ny fiainam-panahin'olona sy ny fiainam-panompony, zany mamaika atsika. Ry havako, Jesosy Kristy tsy nanameloko an'ilay vehivavy tratry ny olan-tanana fa hoy izy. Izao koa tsy manameloko anao, fa amin'izao sisa izao dia maninona? Aza manota intsony. Nataon'Andriamanitra hanangana ny lavo isika. Nataon'Andriamanitra hampiarina azy ireny isika. Hampitraka ny solafaka. Noho izany, mazava ny baikon'Andriamanitra, baikon'i Jesosy ho antsika. Fa metraka ireny olon'Andriamanitra ireny ho amin'ny toerana fiainam-panompony indray. Fa izany natao hoe olona mangetaheta, kristianina mangetaheta finoana masina, mananatra ny namany, manolo-tsaina azy amin'ny mpitiavana. Mazava ny hafatra amin'ny faharoa indray avako. Fa ny kristiana mangetaheta finoana masina dia maninona izy? Mananatra ny namany. Fa ny hafatra fahatelo farany ravako malala. Ny kristiana mangetaheta finoana masina mahay mamela heloko. Andeha veritsika izany. Kristiana mangetaheta finoana masina maninona? Mahay mamela heloko. Ny andininy fahatelo tapany farany ravako sy ny andininy fahaefatra dia milaza an'izany. Aoka atsika hanaraka ny soratra masina mba azontsika miaina ampitiavana ary miaina ny tenin'Andriamanitra. Toetran'Andriamanitra ravako malala ny mamela heloko ary veloma an'izay rehetra nandray famonjena izany. Ka eto ry havako Jesosy dia mandidy atsika hamela ny heloko ny hafa. Fa hoy izy, raha mibebaka izy dia mamela ny inona? Mamela ny helony. Mahaiza mamela heloko. Jesosy jerena. Mahazatra atsika ny miteny hoe eo amin'ny fiainantsika ry havako dia mahazatra atsika indrindra fa isika kristiana ny miteny hoe mankaleo ahy loatra ny fifonanao. Tena leo be eo amin'ny fifonanao. Mifonanao androany dia mbola manao indray rapitso. Tsy amilanao tsony raha mbola manao ianao ampatariko ny anarako. Raha mbola manao anao dia hitana. Izany ve nataon'i Jesosy atsika? Tsy nanao an'izany atsika ny tompo. Tsy izany nataon'i Jesosy atsika. Fa mazava ny ambaran'i Jesosy amin'ny soratra masina ry havako malala. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloko tahaka ninona? Tahaka ny namelan'Andriamanitra ninona? Ny heloko areo. Efesana 4:4-7 ry havako malala. Feny izay afatr'Andriamanitra izay ry havako. Isika izay mangetaheta finoana masina andeha tanterahantsika ilay afatra telo lehibe nomen'Andriamanitra atsika. Ny kristiana mangetaheta finoana masina maninona ilay voalohany? Tsy manao izay manafotoana ny hafa. Faharoa, mahay mananatra ny namany. Fahatelo, mahay mamela heloko. Fa raha izany no iainantsika, raha izany no tanteraka atsika, dia izao,
tanteraka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny andininy, ao amin'ny andiny fahadimy sy ny andiny faheninao. Hoe na ny voaroy azo aza dia manaiky atsika ka miongotra ary maniry any anaty ranomasina. Satria ny zava-drehetra dia manenona hay ny mino atao avokoa. Ho an'Andriamanitra rery voninahitra ho antsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Avako ivavaka. Ry Jehovah tomponay io, misaotra anao izahay fa lehibe loatra ny fitiavanao izay tsy takatry ny sainay. Noporofonao tamin'ny tean'io ty ny mahazanak'Andriamanitra anay, fa manana anjara aminao izahay amin'ny alalan'ny finoana masina ty anatinay. Sitraka loatra ny tomboanay amin'izany raha tsy manome fanafotonana ny hafa izahay, sady mahay mananatra ny namanay ary mahay mamela heloka ihany koa. Andriamanitra, mangataka aminao izay ankehitriny ho an'ny fiainany ireto kristianina tsirairay avy reto. Hitanao ny adi-tsaina sy ireo olana maro samihafa izay mianjady amin'ny kristianina. Andriamanitra, miasa amin'ny fomba mahagaga ianao, hanana ny olona fandresena amin'izany. Ampifaliso atanjao ny olonao Andriamanitra, indrindra fa ireo izay tsy salama sy miady farany amin'ny fahafatesana. Ianao anie Jesosy ny andany amin'ny olonao tsirairay avy. Andriamanitra, mitondra mbavaka izahay ho an'ny fiainany ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Ianao Andriamanitra izay efa nanendry azy ireo eto amin'ity fiangonana tiany, no aoka hiay sy hanome fifaliana ary hampahery azy ireo. Mitondra mbavaka izahay ho an'ny fiainan'ny fiangonana FJKM Ambavady Mitafo ity. Tahio ireo ezaka rehetra izay napetraky ny fiangonana tsy maintsy hotratrarina, indrindra fa ny fifandraisan-tanana amin'ny mpitandrina mianakavy. Ianao anie Jesosy, ampahery ireo komity mpikarakara izany. Toany hery mandrakariva ny birao-piangonana sy ny mpitandrina ary ny mpandray fanasan'ny tompo, mba hahay hampandroso hevitra trany ny asanao Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Andriamanitra, jereo ny firenenay, mamindrafo amin'ny mpitondranay, mamela ny heloka ny mpitondranay, sitrano ny taninay. Ny vavakay ary, dia ampimbonanay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny lanitra, ho amasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny atao ane ny sitraponao, dia tany tahaka ny an-danitra. Meo anay noho ny anina saza ho anay, ary mamela ny helokay tahaka ny amelanay izay ny heloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanay, fa manafanay mahatsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eo anatrehan'izany fitiavan'Andriamanitra lehibe izany ry havako, ka nanambarany antsika ny sitrapony dia isaorantsika lehibe ny Tompoandriamanitra. Andeha isika ry havana hijoro amin'ny finoana, ho vavolombelon'ny Tompo, ka rahantsika manonona ny fanekam-ponoana larana faharoa, dia ny fanekam-ponoana Nikaiana izany. Miara-mitsangana ianareo ry havako. Fanekam-ponoana larana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy to
mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary ny Jesosy Kristy Tompo iray, Zanan'ilay Tompon'Andriamanitra, nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny marina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika, nidina avy tany an-danitra izy, ary natao mifanahy masina ny avy tany malivetsy. Tonga olona izy, nombona tamin'ny azy Besalely fona fahavakanazy, tamin'ny ampaham-pakoaty izy, asan'olona Mankatra ao an-danitra izy, mipetraka eto avanin'Andriamanitra. Avy any ny vinindray amin'ny voninahitra, mitsara ny venona sy ny mafy, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika ny fanahy masina, tompo sady tamin'ny ahy, izay vao amin'ny ray sy ny zanaka, ka itsara ny sakalazay. Ny zanaka, izy dia miteny tamin'ny vavan'ny isika ny fiangonana iray, eo amin'ny apôstôly, ary maneho izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelana fo, sady manaiky ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Afaka mipetraka ianareo ry havako. Misaorantsika ry havana ny Tompoandriamanitra ny amin'ny fitahiany lehibe, ny amin'ireo asa maro izay ankininy amintsika fiangonana. Ary izany dia mitarika antsika indrindra amin'ny tian'io ity, amin'ireo asa vavolombelona izay nitarihan'ny tompo ny fiangonana. Misy telo izy ireo. Ny voalohany dia ny fanehoantsika eto anatrehan'ny fiangonana ny amin'ny fisokafan'ny toeram-pidiovana izany. Ny faharoa dia ny anjara toeran'ny fahasalamana, satria mbola anatin'ny amiana ara-pahasalamanatsika, ary ny asa vavolombelona fahatelo kosa dia ny amin'ny fifandraisan-tanana izany. Ka dia ao anatin'ny fianjava-maneno malefaka ry havako, dia mangataka ny solotenan'ny tetikasa mendrika, solotena avy amin'ny biro-piangonana ihany koa, mba handroso aty amin'ny alitara isika. Manasa anareo ry havako miakatra aty amin'ny alitara, miakara aty amin'ny alitara. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay isaorantsika ny tompo ary nitantariny antsika tamin'ny fanatanteran'izao asa izao, dia atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20. Fa indrindra ny 7:20 sy ny 7:20 manao hoe: aroka isy tany voafarotrao, any ivelan'ny tobo fivoahanao, fa Jehovah Andriamanitra mandeha eo afovoan'ny tobonao mamonjy anao, sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao, ka dia ho masina ny tobonao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy, ka tsy hiala aminao. Isaorantsika tokoa ry havako ny Tompoandriamanitra, fa niara niasa tamin'ny fiangonana tokoa izy, na azahoantsika mahantanteraka tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Vita soa matsara ny trano fidiovana, isaorantsika ny tompo izany. Isaorantsika fiangonana manontolo hatrany izany, satria noho ny fitiavan'ny tompo tao anatintsika rehetra, na itsika atao tranon'Andriamanitra izany, na ianareo any tokantrano, na vita an'izany asa lehibe izany. Makasitraka ihany koa atsika rehetra izay mety nataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy, na hantanteraka izany, ao ianareo amin'ny tetikasa mendrika, ao sika biraon'ny fiangonana, ao ihany koa ny voamiaran'ny fananana, isika rehetra izay niara-nientana tamin'ny fanaraha-maso, fanatanterahana izany asa izany, indrindra fa ireo teknisianina izay tsy voatanisy eto. Isaorana ny tompo izany rehetrarehetra izany ry havana. Ny voninahitra dia ho azy, fa ny fitahiany kosa irotsaka amintsika mandrakariva, na miditra sy mivoaka amin'izany toeram-pidiovana izany tsika, na tsy eo ihany koa sika, fa indrindra atao tranon'Andriamanitra, dia ho tsaroantsika tokoa izany tanan'Andriamanitra mitantana antsika, na inona trangan-javatra miovaova ety ambany masoandro, dia tsy mahafoy antsika ny Tompoandriamanitra, ary vonina mandrakariva izy an'io zava-mahagaga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Miara-mitsangana ry havako ianareo hivavaka isika. Tompo endreny fifalianay, fa tanteraka soamantsara ny asa izay efa nentinambavaka teo anatrehanao, dia ny toeram-pidiovana izany.
araka ny teninao tompo dia tena zava-dehibe zany satria ianao sy ny anaranao dia tsy mitoetra amin'ny toerana tsisy fahadiovana. Ko ankehitriny tompo engany mba ho taratra ny fahadiovan'ny fonay amin'ny fanomponanao koa ny fahavitany izao fotodrafitrasa izao. Ho fahadiovan'ny finoanay, ho fahadiovan'ny fifandraisanay aminao sy ny mpiarabelony, fa indrindra amin'ny mpiara-mivavaka anay izany. Dia amin'ny anaranao ry Kristy tomponay, nanovana izany vavaka fisaorana izany ary angatahana indrindra tompo mbola ampaherezanao ny fiangonanao, mba tsy ary mandrakariva fa mahatonga mbola velonay natram-pamonjena dia misy ny asa ary misy ny adidy anoranao anay ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Saotra Jesosy tompo. Amen. Afaka mipetraka sika rehetra iavaka dia mifampirary soatsika amin'izany asan'Andriamanitra lehibe zany dia tsara riavana amin'ny fotoana salam izao mba maheno ny feon-jareo avao mitetikasa mendrika tsika riavana satria zareo no nataon'Andriamanitra mpiara-miasa aminy iaraka amin'ny birao ny fiangonana sy ny fiangonana manontolo navitany izany asa izany. Ny saorana voalohany dia Andriamanitra lehibe satria avaniny no navitana ihany koa izao trano fitiavana izao. Dia misaotra antsika izay nandray anjara rehetra tamin'ny fanantosana izany fotodrafitrasa izany. Dia misaotra ny birao-piangonana sy sampana rehetra sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny Tempolo Masina efitsika Ambavadiny Tafo nahafahantsika hantanteraka izany. Ny fanirianay dia samy welavelona daholo isika ary tsy ho simba haingana ny fotodrafitrasa izay natao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany. Misaotra tompoko. Raha ny tena izy riavana tokony sy fifandraisan-tanana mafonja mihitsy ao anatin'izao zavatra izao. Nefa noho ny antony rahantsika malany dia tsika hitehiko fampahirezana eto avafika. Lasa alomony tehaka reo zany fa mbola misy toyany mantsy resaka teneniko hoe le tehaka ataontsika ihany koa dia marika fa ho ajaintsika le fampitenenana teo zany hoe ho ajaintsika tsara ilay toera fidiovana araka ny toromarika izay ampitaina amintsika. Ho ajaintsika tsara zany riavako. Rehefa hoe atony ny lehilahy dia ny lehilahy zay, atony ny vehivavy dia ho ajaintsika tsara zany. Ny fahadiovana, ny fahatsaran'izany toeran'izany fa tena tsara tokoa zany omendriky ny voninahitr'Andriamanitra. Dia miraso atsika rehetra riavana afaka mamonjy ny toerantsika tsirairay avy. Irosa avy hatrany amin'ny asa faharoa tsika riavana dia ny lafiny mifandraika amin'izay dia ny fahasalamana ao inan'izay kosa dia ny fifandraisan-tanana. Faly mirabantsika amin'ny anaran'ny Tompo io havana. Misaotra ny Tompo isika tonga amin'izao fotoana fanitanana ara-pahasalaman'izao. Hoy ny tenin'ny soratra masina. Ny endry no anaro. Toroy ny endry dia iaendry izy. Ohabolana 7 andiny fahavalo tapany faharoa sy ny andiny fahasivy tapany voalohany. Mbola ao anatin'ny fotoana isian'ny aretina Covid-19 isika ankehitriny ry havana ary mbola misy ireo olona mitondra izany aretina izany sy marary izany aretina izany. Koa ny fanentanana atao ankehitriny dia atao indrindra mba hiarovantsika ny fiparitahan'izany aretina izany, hiarovantsika ny tenantsika tsirairay ary hiarovantsika koa ny hafa manodidina antsika. Ny aretina Covid-19 dia mifindra avy amin'ny olona mitondra ny otrika aretina coronavirus. Avy amin'ny mpitodroran'ny marary no ahazoana izany. Inona ary no ataontsika mba tsy hifindra sy tsy hiparitaka izany aretina izany? Ireto avy ny hetsika ataontsika amin'izany. Voalohany dia ny fanasana ny tanana amin'ny rano sy savony ary dia atao tsara sady atao matetetika izany. Raha mitoerana tsy ahitantsika rano sy savony moa dia mampiasa ilay solution atao hoe hydroalcoolique isika na le gel hydroalcoolique. Inona ny antony hanasana ny tanana amin'ny savony sy amin'ny gel fampiasantsika ireny? Satria ny virus ry havana dia matin'ny rano sy ny savony ary koa ireny gel ampiasaintsika ireny.
maty ny savony sy ny rano le otrika aretina ary dia afaka madio tsara ny tanantsika amin'izay afaka ampiasaintsika amin'izay rehetra ilantsika ny tanana. Faharoa, tsy atao ny mikitikitika ny maso, ny orona, ny vava amin'ny tanana, indrindra raha mbola tsy voadio ny tanana satria mety hitondra ilay otrika aretina any anatintsika ny tanantsika raha tsy madio. Raha sendra mikohaka moa isika dia efa misy ilay fihetsika atao raha mikohaka na mievina dia tsy atao amin'ny anatin'ny felan-tanana intsony. Rehefa manao izany isika fa misy ilay fihetsika tokony ataontsika iarovana ny olona manodidina antsika dia ao anatin'ny elanelan'ny sandry sy ny latin-tsandry no atao izay fikoafana na mievina izay. Sahala amin'izao izany no atao rehefa mikohaka na mievina isika dia eto amin'ny elanelan'ny sandry sy ny latin-tsandry. Izay dia arovana ny tsipitahan'ilay hiparitahan'ilay mpitodrora amin'ny manodidina antsika. Nisy fikarohana, nisy teny moa nataon'ny mpikaroka hoe rehefa mievina ny olona anankiray na mikohaka dia mahatratra hatramin'ny 700 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehan'iny mpitodrora iny ary mahatratra eo amin'ny 2 metatra eo ny lalana vitany. Izany hoe tena aingana mihitsy izany ny fipitihan'iny rora iny raha sendra misy olona anankiray mievina na mikohaka. Izany no antony anaovantsika izay fihetsika izay. Mora ao anatin'ny felan-tanantsika isika no manao no mikohaka na mievina dia raha sendra misy an'ilay tsy mikaretina dia lasa misy ilay virus izany etỳ amin'ny tanana dia lasa mihazakazaka manasa tanana indray avy eo. Raha mivoaka ny trano moa isika dia efa tsy maintsy mitondra ny arovava sy orona na ny masika moa izany. Toy izao ataontsika mianakavy eto izao. Ny masika dia tokony ho masika madio. Raha vita amin'ny lamba moa izy dia sasana tsara sady diovina ihany koa, pasohana izay vao anaovana ary tanana efa voadio no mametraka ilay masika. Tsy apetrapetratsika eny amin'ny toerana rehetra eny anefa ny masika fa tokony izy toerana hipetrahan'izy ireny na rehefa voadio izy na rehefa avy anaovana. Tsy azo atao koa ny mifandimby masika. Amin'ny toerana rehetra alehantsika dia tokony hajaina ihany koa nefa ilay elanelana 2 metatra. Izay moa dia efa voalaza tery aloha hoe tonga hatrany amin'ny 2 metatra ny mpitodrora rehefa sendra mikohaka na mievina ny olona anankiray. Ny karazana masika azo ampiasaina. Ny masika lamba dia azo ampiasaina ary tokony tsy ho rovitra ny masika, tokony ho madio tsara izany dia vita pasoka tsara. Izany dia azontsika anaovana tsara eny an-dalana, eny am-piangonana na ny amin'ny toerana fiasana koa na eny an-tsena rehefa mandeha miantsena isika. Dia misy koa ny masika lazaina amin'ny teny vahiny hoe masika médicaux. Izy ireny dia tsara anaovana rehefa mandalo any amin'ny toeram-pitsaboana isika satria mety mandeha makany amin'ny toeram-pitsaboana isika. Ny masika médicaux koa dia ampiasain'ny olona marary, ampiasain'ny mpitsabo sy mpikarakara marary. Ry havana ireo ny fihetsika tsotra nefa mahomby hiarovantsika amin'ny fifindrahana sy ny fiparitahan'ny aretina Covid-19 izay mbola iainantsika ankehitriny.
dia araka ny teny soratra masina tery aloha moa hoe ny endry no anaro, toroy ny endry dia iaendry izy. Isika kristianina no ambara amin'izany, ary anjarantsika koa ny mifanentana amin'ireo manodidina antsika mba tsy isika indray no tianaraka ny tsara ary tsy isika indray no atao hoe tsy endry. Dia misaotra tompoko ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia faly miarabantsika mpianakavin'ny finoana indray izahay ao amin'ny komitiny fifandraisan-tanana amin'ny pastera Randrianarsoa Alain Mivady sy ny ankohonany sy ny fiangonana. Efa miroso tanteraka isika amin'ny fikarakarana rehetra amin'izany andro fotoana lehibe izany dia ny 4 Desambra sy ny 9 Desambra 2024. Inona ny laminasa izay etsika miatrika n'izany fifandraisan-tanana izany dia misy ny rakitra faharoa izay atokantsika amin'ny fikarakarana rehetra, dia misy ny rakitra manodidina izay atao isaky ny voalohan'ny volana, dia misy koa ny fanomezana isan-karazany izay atao vola entina anomanana izany fifandraisan-tanana izany dia afaka manao koa fanomezana ny fikambanana tsirairay avy sy ny taranaka. Dia eto izay dia anao tatitra fohy amin'ny asa efa vita. Tamin'ny alahady 4 ny volana Oktobra dia nanao rakitra manodidina isika dia nahatratra nahatratra 1,580,900 ariary ny rakitra manodidina. Ny rakitra faharoa tamin'io dia 371,900 ariary dia nisy fanomezana izay azo nahatratra 670,000 ariary dia ny totalin'izay mahatratra 2,621,000 ariary dia atambatra tamin'ny vola voaray tamin'ny 30 Desambra 30 Septambra 1,042,400 ariary. Totalin'izay dia manome 3,664,200 ariary. Dia mbola manentana antsika tsirairay avy izany manaraka an'ireo fandaminana rehetra ireo. Dia misy latabatra ao ivelany ao andraisana ny izay tolotra omen'ny tsirairay avy. Dia mbola hiary hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra velona tokoa ny Andriamanitray, ka maneho aminay isan'andro isan'andro ny fitiavanao anay. Apetraka feno am-pelantananao Tompo, ny asa izay miandry anay dia ny fanokanana ny mpitandrina anay sy ny anehoanay ny fifankatiavanay tsirairay avy. Jesosy Tompo, ampitombo tokoa ny finoanay ary aoka izay anao ny asa ampitiavana. Dia derainay mandrakizay ny anaranao ry Andriamanitra tsy toa, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia tonga eo amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonana sika ry havana. Hoy ny Tompo amintsika anio:
mazotoa fa aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Aorian'ny filazanan'ny raharaha dia andray mandeha ny mpitandrina no hanoy sy hamarana izany. Taratasy avy amin'ny trano famoaham-boky Antso FJKM. Tonga tokoa ry ray aman-dreny sy mpianatra ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana amin'ny fianarana sy ny fiainana andavanandro, koa mampahafantatra anareo izahay fa efa niomana sy nivonona amin'ny fandraisana anareo izahay eto amin'ny librairie Antso FJKM ho fampitaovana ny zanantsika hiatrika ny fidiran'ny mpianatra. Ny andinindin izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana. Taratasy avy amin'ny Foibe FJKM, fitantanana ny fananana komity fa 10 taona tale. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia feno 10 taona no mahampitandrina Andriamatoa Rakotondrabe Andrianahary Ndrianja talehan'ny fitantanana fananana FJKM. Noho ny toedrara izay raha malala dia ho tanterahana ny sabotsy fa 17 Oktobra 2024 amin'ny 7 ora sasany amin'ny FJKM Ambatomena Antananarivo, ampitan'ny ambassade de France Analakely ny fanompoam-pivavahana izay tarihan'ny Foibe FJKM izay anasana ny zanaky ny FJKM rehetra, koa mangataka ny fiaramientan'ny kristianina rehetra amin'ny fiangonana ho fankasitrahana sy fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny andindiny izany dia azontsika alaina ihany koa ao amin'ny fandraharana. Taratasy avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, fikambanan'ny diakona sy loholona. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa isika ry havana fa tanteraka soamatsara ny ezaka ho fanohanana ireo ray aman-dreny mpitandrina ao amin'ny synodam-paritany izay misy antsika. Izany no tanteraka dia noho ny fifanomezan-tanana nataontsika fikambanan'ny diakona sy loholona isam-pitandremana. Koa mandefa izao taratasy izao izahay ho fanehoana fisaorana sy fankasitrahana noho ny fanohanana izay nataonareo ka nanoloranareo vola mitetina 100 ariary na 100,000 ariary. Taratasy eto anivon'ny fiangonana avy amin'ny AFA. Ampatsahivana isika mpiandraikitra CFM rehetra fa hivory isika anio amin'ny 2 ora ao amin'ny école Bonne Nouvelle. Amin'ny 2 ora sasany dia isy ny fandraisana ankizy araka ny fandaminana izay efa napetratsika. Koa manasa ny ray aman-dreny mba handefa ny zanany hanao AFA. Ny famaranana ny taom-pianarana 24 kosa dia ny alahady 12 Oktobra. Izany rehetra izany dia hatao ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka. Avy amin'ny sampanasa AFF Mbavady Mitafy. Noho izao fiverenan'ny fiainan'ny fiangonana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao dia antsoina isika AFF na birao na komity na ireo efa nanatrika fiofanana na tsy ka mahakasika ny asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ny fiangonana mba ho tonga hivory ny sabotsy fa 14 Oktobra 2024 amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Ho lahadinika amin'izany ny fanohizana ny fandaharan'asa efa voafaritra, fandaharan'asa ny taona 2024 ary ny fanomanana tokony sy azo atao mialoha ny asa. Avy amin'ny Antsanambavy Mitafy. Ilazana isika mpikambana rehetra amin'ny Antsanambavy Mitafy fa hanao famerenan-kira isika anio hariva amin'ny 3 ora eny amin'ny tokantranon'ny Silofo sy Lala Dizaine eny Mandroseza. Avy amin'ny Taniketsa. Ilazana isika mpikambana rehetra fa hanomboka ny 17 Oktobra 2024 avy izao ny fianaran-kira, ka dia manentana antsika rehetra izay te hanatevin-daharana amin'izany. Aoka ifampilaza eto am-piangonana no hatanterahana izany famerenan-kira izany ary aorian'ny fanompo-pivavahana. Fanentanana samihafa mahakasika ny fitsiasy ny teti-bola ny sampana 120 sy 2 arivo. Isaorana ireo rehetra izay efa
nanatotosa sy nanome izany fitsia sy tetibola 120 izany, ary entanina hatrany isika an'izay mbola tsy nahatonga izany mba hanatitra izany ao amin'ny fandrarana fa afahantsika manatanteraka ny fitsia ombonana. Mitoetrany riavana ny fisoratana ny anarana eo ampidirana sy ny mombamomba antsika rehetra. Izany dia tsara marihana fa aterina any amin'ny préfecture ary afahantsika manao ny base de données ny fiangonana. Ko dia entanina isika hanatanteraka izany hatrany ampitiavana. Filazana fanorena tokantrano. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly mizara aminareo izahay, Rahary Vonimbelo Elize mivady, Rahalahy Artsimo Erimamy, Razana Jaona Lapamanana, Rahalahy Artsimo Nianitra Narindra, Andria Maolonarivo Nirova, ny amin'ny famasinana ny fanambadian'ny zanany, Praitapo aminy, Rahary Vonimbelo Tokony Aina, Andria Maoly Arjaona Domoina Arnaval, ny sabotsy fa 7 novembre 2024 amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny FJKM amin'ny vadin'ny Tafo. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny hava malalanay Ravony Arnour Eleonore dia nantsony ray ody any amin'ny ny sabotsy fa 10 oktobra 2024 rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Ny mampandray antsika dia ny zanany, anisan'izany Randemampianina Razana Arvony Voanginirina Eveline, ny zafiny, ny zafiafiny, ny Raitapo aminy, ny Raitapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny love L30C Andondrakely ny alatsinainy 12 oktobra 2024 amin'ny 12 ora atoandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Andondra Fahasoavana alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fahasanazany ao Ambohidrazaka Alasora. Ny famangin'ny fiangonana dia atao amin'ny fotoana izay mahamety azy. Eto izay ireo arahan'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Zava-dehibe telo ry havana no antsika amin'ny fampahery amin'izao anio izao. Ny voalohany dia fampahafantarana antsika fiangonana. Fomba fanaon'ny foibe FJKM ry havako, rehefa lahady ny sampanasa ny sampanasa no mifidy fiangonana anankiray, azahoan'ny foibe FJKM mijoro vavolombelona ny amin'ny fisiny, fa azahoan'ny mitoro ny filazantsara indrindra ihany koa. Ka amin'ny alahady heriny anio dia alahady ny mamre, ny toerana izay fitokanam-bavaka miaraka amin'ny masery izany. Dia ny fidin'ny foibe FJKM wanaovana an'izany fotoan-dehibe izany ny eto ambavadin'ny Tafo. Ka tsy tahaka n'ilay fanao mahazatra no anaovana azy. Ny fanao mahazatra moa dia zao tonga zareo amin'ny alahady ny mamre amin'ny heriny, tsy ho avy eto akory izy. Fa tahaka n'ilay fanampam-pavana ampitaina amin'ny televizionna FJKM sy amin'ny radio fahazavana dia misy ny enregistrement mielona, ny tournage mieloa zany. Ka ilay tournage mieloa atao eto amintsika eto ambavadin'ny Tafo amin'ny talata ho avy zao, talata 13 ny volana oktobra, manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora maraina. Iza moa ny antsona amin'izany, izao sy ianao raha afaka ianao dia tongava miara-mivavaka isika. Ny tompony anjara amin'ny fitariana amin'ny fanampam-pavahana rehetra, afa-tsy ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izay ny tenako ny anao azy, dia ny foibe FJKM avokoa ny anao ny zavatra rehetra. Dia manentana antsika rehetra ry havana hitondram-bavaka izany fotoan-dehibe izany, satria manerana ny sahan'ny FJKM hatrany ampitan-dranomasina dia ho hitan'ny olona tokoa misy izany FJKM ambavadin'ny Tafo zany, ary misy mpianakavin'ny finoana ao anatin'izany. Indrindra miandrandra mafy atsika antokopira ry havana fa raha ny enon'ilay fanampam-pavahana iombonana tamin'ny maraina teo, satria mandeha ilay vao maraina ny amin'ny 7 latsaka iny ilay izy, ohatran'ny ambanimbany ilay hiro. Dia tena entanitsika antokopira ry havana fa ny feontsika ny tena anafana sy anentana ao anatin'izany fiaraha-mivavaka izany sy ny mpitendry zava-maneno raha teo ihany koa zany. Dia asa eny ampitiavantsika rehetra ry havana, indrindra fa izay tompona andraikitra sy tompona anjara amin'izany asa lehibe izany. Dia fampivavaka tsika, izay ny tena zava-dehibe voalohany. Ny zava-dehibe faharoa ry havana dia izao, taorinan'izay fibohan'izay tsika dia somary ohatran'ny miaotraotra ihany, androso sa hemotra sa akory. Mazava ny lohevitra ampanjintsika mirosoa amin'ny finoana masina, mila mandroso tsika ry havako. Efa misy ny sampana tsirairay nefa manomboka manao hetsika dia entaniny tsika rehetrarehetra ry havako.
ny fifandraisan-tanynao mpitandrina sy ny fiangonana dia tsy midika koa hoe sy tandy-bay daholo ny asa rehetrarehetra ankoatran'izay fa tena mirosotsika ry havana afaharindrantsika fotsiny ny asa rehetrarehetra samy mantanteraka ny andraikiny amin'ny fanabeazana amin'ny fitoriana ny filazantsara ny sampana sy ny fikambanana rehetra tena fotoanany tokoa izao ary miandry antsika lehibe tokoa ny tompo sy ireo beazitsika fa dia manentana antsika raso antsika mampahery antsika saingy kosa aoka ho ajaintsika tsara ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana indrindra ny amin'ny ankizy dia ho ajaintsika tsara zany ry havako marina fa mahafinaritra ny fiarahana dia mety mahazatra teo moa zany fa ajaintsika tsara tsy mifandray tanana tsy mifanoroka ajaina tsara ny elanelana ray metatra fa ohatrany nampitsangam-bony le nlazain'ny dokotera tiana teo hoe ay vainga ampandehibe ny zavatra iny moa zany dia samy mitandro antsika arak'izay fa dia mirosotsika sampana sy fikambanana ary asa komity sy voamiara samy hafa amin'ny asa indrindraindrindra fa tena ao anatin'ny fotoan-dehibe tsika izao ny fanomanana tetikandro tetibola tetikasa 220 izany miraso antsika rehetra ry havana ny fahatelo ry havako ohatrany somary varim-bahiny tsika nefa dia entsika sitantsika eny misy ankizy marobe falifaly afa-panadina tsy afa-panadina na afa-panadina nareo rehetrarehetra azo zanako zay afa-panadina ara-panjakana rehetra hoe mba mitsangana nareo hoe tsanganareo zay afaka CP rehetrarehetra hoe zay afaka CP misy zany mitsangana daoly afaka CP zay afaka BPC rehetrarehetra ihany koa o mitsangana ihany koa zay afaka BPC reny ary ina moa zao le fanadinina tsoato zao rovina mibaka amin'ny rovina le aritsika aloha zany aloha nde hiterikitsika ho an'ireo toavatsika rehetrarehetra reto aloha ninina zavatra mitranga fahasoavana ny tain'Andriamanitra ireo zanatsika eo dia zava-dehibe mandrakariva ary zany ny arabana sy raritsoanareo ry zanako isany dia arahaba ray nasoavina ny tompony ombanao mandrakariva ao anatin'izany rehetrarehetra izany afaka mipetraka ianareo raky mpisaorana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomeny zanaka zafikely indray izahay ary dia mangataka vavaka raky mpisaorana vola 400 lariary ho an'ny pastera Lairandrianarsoa ary 9 lariary kosa ho an'ny fiangonana dia hivavaka isika ry havako tompo Andriamanitro misaotra anao indrindra izahay fa na eo ara ny ame anara-pahasalamana dia mamiasa mandrakariva ny mpianakavy ny finoana ianao ny fiangonanao koa ndreto izay tompo vonina iroso tokoa ho amin'ny asan'ny finoana masina tokoa ho voninahitra ao misaotra anao indrindra tompo noho ny amin'ireo zanaka izay nitahinao manokana ka afa-panadinina soamantsara na ny CPE zany na ny BPC zany ianao ny tompo no ampatsiaro azy ireo fa tsy mitsahatra amin'izany ny fitahinao fa mbola mitoy mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiaran'izao tontolo izao ko ampandrosoa mandrakariva amin'ny finoana tompo ireo madinika ao ireo ary ireo izay mbola miomana amin'ny fanadinana tsoatsy ianao no natanjaka ny finoany ary ampahery azy koa azaho ny miatrika izany tompo tianay misaotra anao koa zay no ny amin'ny mpanomponao zay natsiarona azy fahasoavana ka manantanteraka raky mpisaorana noho ny nazahoan'ny zanaka sy zafy izany tompo Andriamanitro lova avy aminao zany fitahiana avy aminao zany tompo ko ianao no omba mandrakariva ny mpanomponao atsiarovany fa ny fitahinao dia tsy hitsahatra mandrakariva sy mandrakizay ary tsy ho azy ihany tompo nangatana izany fa ho an'ny fiangonanao manontolo ho an'ny sampana ho an'ny fikambanana ho an'ny asa ho an'ireo komity sy voamiera eno an'ny fiangonanao manontolo mba say miatsiahy tokoa zay fa sehatra azahoanay misitraka ny fitahinao re ny asa fanompona ny fidiananao sy anorahanao anay ireny dia amin'ny anaranao ry Jesoa Kristy tomponay le lohan'ny fiangonana le tompo sy mpanjakana nanonanay izany vavaka izany amen dia ny fanahin'ny Kristy tokoa ny ry havako no hitarika atsika azahoantsika mahantanteraka izay tandrify atsika tamin'izay rehetra nambara teo ankehitriny ary havana dia asehontsika amin'ny endrika tamaso zany fahavononantsika iroso amin'ny asan'ny finoana zany dia amin'ny alalan'ny rakitra izany sarovy ry havako fa izay manome amin'ny mpifaliana ho ankasitran'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ko samy manao arak'izay nitahin'ny tompo azy ny hera 720 ry havako no ataontsika eo mpitsanganana ampanatanterahana izany rakitra izany 720.
Hiara-mitsangana isika rehetra riavako hivavaka isika. Hivavaka isika. Tompo, indreto izahay sy ny ankonana notahinao anay. Tompo, indreto izahay sy rehetra izay nomenao beazinay. Tompo, indreto izay vahoakanao maneho retany ren-danitra ny fiorenanay amin'ny finoana sy ny fahatokinay anao, dia nisoanay mandrakariva ho amin'ny finoana masina ho voninahitra ao ry Tompo Andriamanitray. Marika izany ary Tompo dia manantanteraka ny asan'ny finoana izahay amin'ny alalan'izao rakitra izao. Koa raisy izany Tompo, entina manantanteraka ny asanao, ny fitohinan'ny filazantsaranao, fa tsy ny vola ihany Tompo natolotray, fa ny tenanay mihitsy, mba ho mpiara-miasa aminao, mba ho hiraka ao, hitaona olona maro amin'ny fanjakanao ary ampiorona olona maro amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa maty ho anay teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjenanay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo rehetra ihany. Isaorantsika an'Andriamanitra ry avako ny fahatotosany izao fiaraha-mivavaka izao. Fa isaorantsika an'Andriamanitra koa ny fahamarotsika miara-mivavaka. Kanefa fantatsika moa fa anatin'ny amianara-pahasalamana isika, dia somary hitombo ny asan'ireto diakona ireto amin'ny fandaminantsika indrindra fa amin'ny firavana. Fa oka ry avana ao asehontsika tokoa hoe olona endritsika nandray ny fitahin'Andriamanitra miara-mivavaka teto, ka ianaraka tsakany sy andavany ny fandaminana rehetra izay alamin'ny diakona ao antsika amin'izao firavana izao. Ary aza donona ry avana, raha sanatria mbola tsy nahasoratra ny anaranao ianao, dia manantona ny tompon'andraikitra ato andrefa ny fiangonana ato mametraka ny anaranao anatin'izany. Dia mirahasoa anao ry avana, mirahasoa antsika rehetra mba hiroso hatrany amin'ny finoana masina ho voninahitra ny tompontsika, dia samy mahereza amin'ny aditsy sy andraikitra izay nitahin'ny tompo antsika, na ho tokantrano izany, na eo anivon'ny fiarahamonina sy ny asa aman-darazany faindrindra ety anivon'ny fiangonana. Dia ry avana maran'izao fiaraha-mivavaka izao isika rehetra, ny hira fa 420 amin'ny fiarahana fanampiny, ka ny andininy faharoa no ataontsika mpitsanganana, ao inan'izay dia atolotra ny tsodrano. Hiara-mitsangana ianao ry avako. Raisanao ry avako ny tsodrano, izay atolotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika manao hoe: hitanao aniny tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao aniny tompo ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao aniny tompo ka anomenao ny fiadanana, ko mandehana amin'ny fiadanany tompontsika. Amen. Petraka ianareo ry avako hivavaka mangina izay.
ho an'Andriamanitra irery ihany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.